labusi manitu na vyatrani Sangiteta na buhari na yani Yuva uvaraka izai finani Misituki sireu dini zai numena Zai mirai nawe ahari tuturi Tena não voa de timba no terena Sangue mil batendo andalana ni fiti Simiuva de sosi ataminitalu Vizai si tapuni de tantera kabukufa Tapi tuata ni fale diazani Ieli erantani ni vuni naini Misikuro sai mi ezakaiani Si mi ateita mi chieri Uci utula Ei turu tulu marina hatani Sangue mula resini Fitiava mula fa Si mi uva de sosi Atavinitalu Vizai si tapuni de tantera kabukufa Tapi tuata ni fale biazani Ieri erantani ni vuni naini Vizai reeta nandayazi numeneri Utunga sana kandiamanita Iziredi Fa Kristi mvela wanatini Mapiana trazi ankatuni tenini Hamelu azini fanai masina Hanuvazi mbaulu marina Ampiana tani urna anuva Fatesureri ani nutsimi uva Ampiana tani urna anuva Fatsimi uva Fatsimi uva Tsimi uva ze sosi Ataminitalu Vizai si tapuni de tantera kabukufa Tapi tuata ni fale biazani Ieli erantani ni vuni naini Simiuva de sosi Ataminitalu Vizai si tapuni
Tombona mandrakarivo amintsika rehetra riavana ny fahasavana sy ny fiadanana afan'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy tompontsika. Mantsika eny am-pelatanana ny salamo fa 420, salamo fa 420. Vokitsika ny andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahavalo. Tsy mandeha tsara. Salamo fa 420 ny andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahavalo. Orian'izay ny hira fa 70 ny andinin'ny voalohany faharoa ary fahatelo. Hira fa 70 ny andinin'ny voalohany faharoa ary fahatelo. Okara mitsangana sika. Raha tsika mamaky ny salamo fa 420 ny andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'ny Tompo. Iza no hiakatra ny atendrombohitry Jehova, ary iza ny toetra ao amin'ny fitoeran'ny izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na mianiana hamitaka. Handray fitahiana avy amin'ny Jehova izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao de Jakoba. Asandrato ny lohanareo ry vavady, ary misandraty ianareo ry varavarana fahagola, mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Iza zao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Amen.
sy mankalaza mivoninahitra anao indray izay Andriamanitra amin'ny alalan'izany hira izany. Izy fotoana any amin'ny fotoanan'ny krismasy zahay ny manao izany hira izany dia misy farany eo. Kanefa ny teninao dia mampahatsiaro anay. Fa raha tsy tonga tahaka ny zaza izahay tsy miditra mihitsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fifalianao anay ny miara-mihira izany midera mankalaza anao mifaly satria nampianarinao ary mamarana izao Herinandron'ny fianakaviana izao amin'ny teny ity anambaranao indray vaovao mahafaly ho anay. Dia mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Kristy Jesoa. Amen. Filipianina toko 2 ny andininy 5 hatramin'ny 11. Filipianina toko 2 ny andininy 5 hatramin'ny 11. Mifandimby mamaky isika. Zaho amaky ny andininy 5, ianareo mamaky ny andininy 9 dia hatrany amin'ny andininy 11 izany fifandimbiasana izany. Amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesoa koa. Fanofoanany ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomeny izany azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra. Sy aneken'ny lela rehetra fa Jesoa Kristy no Tompo ho voninahitran'Andriamanitra ray. Ray masino sinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Io andininy vakitsika io mamintina ny fitiavan'Andriamanitra. Mamintina ny fitiavan'Andriamanitra. Aoka ho ao aminareo izao saina izao. Ny teny hoe saina no nantika antsika amin'ny teny malagasy, teny grika anankiroa. Ny teny grika anankiray dia ilay atao hoe nous, N-O-U-S, nous. Io lay saina hoe nous io dia ilay saina mandinika ka mamantatra hoe ty tsara, ty ratsy, ty mety, ty tsy mety. Io saina nous io no mitarika antsika makao amin'ny fibebahana. Amin'ny teny grika ny hoe fibebahana dia hoe metanoeo. Sorato ohatran'izay andrenesanao azy zay. Metanoeo, noeo, nous. Saina mandinika. Mety ve zany ataoko zany? Tsy mety ve zany? Tsara ve zany? Ratsy ve zany? Saina nous.
ilay ambarany tenin'Andriamanitra eto hoe aoka ao aminareo zao saina izao dia tsy saina nos, fa io kosa ilay ataony amin'ny teny grika hoe phroneo ph f fa efa fanonana azy ph phroneo roneo. Ny saina phroneo kosa dia milaza fahendrena, milaza saina matsilo, fahiratan-tsaina, saina izay te hiakatra ho amin'ny tsara kokoa hatrany hatrany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ho ao aminareo zany saina izao, fa mbola lasa lavitra be io ilay hoe saina phroneo io, satria io koa dia midika hoe fitiavana, fahendrena, fahiratan-tsaina, saina matsilo, fitiavana izay te isondrotra hatrany hatrany ho amin'ny tsaratsara kokoa. Dia izay ilay ambarany vakitentsika teo, aoka ho ao aminareo koa izao saina izao, izao fahendrena izao, izao fahiratan-tsaina izao, saina matsilo izao, izao fitiavana izao, izao faniriana, hisonitra foana amin'ny fitiavana izay tao amin'ny Kristy Jesoa koa, nanana ny endrik'Andriamanitra. Izany hoe tena efa nanana ny faratampony, fa nanetry tena. Dia hitantsika teo ny lalana ny itondran'Andriamanitra azo nofoanany ny tenany tamin'ny akany ny endriky ny mpanompo, natongavany manam-pitoviana amin'ny olona. Rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana avy any amin'ny faratampony indrindra no ny fatratra any amin'ny farany ratsy indrindra, satria ny famonoana eo amin'ny hazo fijaliana no famonoan'olona mahatsiravina sady famonoana ny olon-dratsy tena ratsy indrindra teo amin'ny firenena Romanina, fanjakana Romanina ny mpampiasana eo, ny keny Jesoa zany. Nanetry tena izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana, misy fanekena. Izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesoa no andeho alehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny aty an-tany, na ny ambany tany, sy anekeny lela rehetra, fa Jesoa Kristy no tompo voninahitr'Andriamanitra ray. Rehefa nahary antsika olombelona Andriamanitra, tena mahagaga. Araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra dia hoe vovotany no nanaovany ny olona, no volavolainy ny vovotany. Dia tonga olona, dia no fofony ny fofonaina mahavelona, dia tonga olombelona. Tsy takatry ny saina, na ianao zao aza ve, na ianao zao aza ve. Rehefa tonga ny an-trano maka vovotany dia jereo eo mifanatrika eo nareo sy izy,
dia za ve ohatran'io nefa nafaly ianao na tsy faly tsy maintsy ohatran'io rehefa tonga ny fahafatesana hoy ny tenin'Andriamanitra ny vovoka hody ho vovoka dia mahagaga hoe io tany vovoka no nanaovana ahy sy anao mafafijeriva kely jeri ty vovoka aminao mahita vovoka aminy ve ianao sa tsy mahita sa tsy mahita atsaka ny tanana zay hoe le tao kaiky tena mamovoka be mihitsy efa samy nahita vovotany a fa ianao fotsiny zao ve dia mahatsapa hoe za zany toatra ny vovotany a fa jereo tsara le nanaovan'Andriamanitra n'ilay olona vovoka dia ny volavolainy dia tonga olona dia nasiny fofinaina mahavelona vao tonga olombelona zany hoe misy dingana anankitelo vovoka olona olombelona avy amin'ny vovoka mandalo amin'ny famolavolàn'Andriamanitra dia tonga olona avy eo amin'ny olona omeny ny fofinaina zany hoe ny fanahy masina dia tonga olombelona dikan'io dia so ny fiainantsika olombelona na lehilahy io na vehivavy dia tsy maintsy misy dingana ho amin'ny tsara hatrany hatrany amin'ny fahariana atsika olombelona zany dia efa napetraka tao anaty antsika ny mba hiaina zavatra miatsara tadio zay a rehefa nresaka momba n'ilay froneo teo tsika dia misy an'izay zany a ao amin'ny hevitry ny hoe saina zay nananany Kristy mba ho ao amintsika koa io miatsara raha fitiavana ny resahana dia takiny ahoana ny fitiavana ny angana reo roa tonga ao anatin'ny tokantrano dia niatsara sa niaratsy nefa raha ny rava io olona voalohany izay no arian'Andriamanitra io dia lehilahy misy vatana misy fo saina fanahy misy taolana rehefa napetraka teo amin'ny saha izy dia hoe ny tenin'Andriamanitra tsy tsara raha irery raha lehilahy anaovako vady sahaza ho azy ampandalovina teo anatrendra lehilahy daholo amin'izay ny biby rehetra nandalo ny alika nomeny anarana this is a dog rehefa famadika zany dog lasa God. No, it's not a God, it's a dog. Lasa tsy vady nandalo ny vorontsiloza ary mizesta be mihitsy tsy loza fa alao andeha lasa nandalo ny gorille tiao izy ngeza loatra tsy nisy nataony hoe vady na iray aza
diky zany fa ampianary n'Andriamanitra ilay lehilahy mbola le lehilahy ampianary n'Andriamanitra ilay lehilahy hahay misafidy hahay mamantatra any amin'ny fanabeazana ara-panahy io ny antsoina hoe esprit de discernement hahay mamantatra tsy hita zay vaty saza ho andra lehilahy okey ary Andriamanitra nahasondry atory andra lehilahy de natory izy de nakatao tehezana anankiray tao amin'ny lehilahy Andriamanitra io zany no opération voalohany teto ambonin'ny tany nasiana anestesie zany baina de natory baina sokafan'Andriamanitra ny vatany nalainy tao ny taolatehezana de nataony vehivavy taolana nofonosiny nofo tsy hita ny masony raha lehilahy nanaovany anio nentiny teo amin'ny raha lehilahy am'izay ny foazana raha lehilahy foaza am'izay le ty foaza am'izay vao nihiratra avy hatramy de imanja zay lazako azy imanja fa vao nahita ny manja de nirehitra ny vanja ny vehivavy zany manja ary ny lehilahy vanja zay ny mahatonga anao ry bandy mahita tonga de misy mitselatra zay le vanja ka nafiry mety miodikodina eo aloha mbola iny aloha rehefa tafiditra amin'ny fahotana vao nikorotana de ny problema de zay mahita atsy le lehilahy de vanja de mahita de vanja de mipopoka daholo am'izay zay de apoka ny daholo zay rehetra mifanehitra aminy eo taloha ny fahotana tsy nisy an'izay fa izao ny zavatra mila tsarotsika tsara mila mamaky tsara ny soratra masintsika misy taona rehefa mampanao formation mariage de resaka amikeo izy roa fa misy problème pasteur inona le problème za ozy le vehivavy zokony le bandy zany firoany elanela taona anareo sasany 5 taona sasany 10 taona de ohatrany manahirana be za zany lasa antitra melohany karaha antitra melohany mety lazain'ny olona fa manambady amin'ny bebeany ile bandy io de za hoe vakio ny soratra masina Andriamanitra nahary andraha lehilahy de tsy hita zay vady saza ho azy de napatoriny raha lehilahy de taizany nalainy ilay taolatehezana tao anatiny vatany raha lehilahy ihany de iny nalainy de namboarana de hoe atamin'izy roa ianao za zany raha lehilahy misy taolana ao anatinao ao misy taolana ve anankiray ao anatinao ao be taona noho ianao mety sa tsy mety tsy mety ny taolana ao anatinao tsy maintsy mitovy taona aminao amin'ny alalan'ny fanambadiana Andriamanitra dia manao zava-baovao tanteraka da dio koa zay amin'ny alalan'ny fanambadiana Andriamanitra manao zava-baovao tanteraka tsy araka ny fomba fisainan'ny olombelona tsy araka ny fisainan'ny nofo ny fisainan'ny nofony misy hoe ilay irangaha de mba tokony ho zokizokony kokoa no lay vehivavy na ny famadika am'izay
fa ao amin'ny lalan'ny fanambadiana tsy izay no izy. Mitovy taona ianareo roa. Ahoana koa ny impossible amin'izany? Zay ny anaovan'Andriamanitra azy. Possible. Fa izao kosa ilay lehilahy dia nametrahan'Andriamanitra ny antsoina hoe fitiavana manome. Ny fitiavana ao amin'ny raha lehilahy dia manome. Ny fitiavana ao amin'ny raha vehivavy kosa dia fitiavana mandray. Raha lehilahy manana fitiavana manome, raha vehivavy manana fitiavana mandray. Hatrany amin'ny toe-batana io raha vao mifamadika dia tsy mety. Mbola asan'Andriamanitra mahagaga koa zany. Ary zay ilay lohahevitra andresako anareo maly somary hafahafa fa ho jerentsika amin'ny atsipriana izy zao. Fitiavana tena azy no omena izy, ary fiainana tena izy no omena azy. Averiko, fitiavana tena azy no omena izy. Fiainana tena izy no omena azy. Isika teo hoe aoka ao aminareo zao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Aoka ao aminareo zao fitiavana izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Mila fantatsika tsara zany. Amin'ity an'io ity mety ho fantatrao fa hoe ahoana ny fomba iainana an'izany zay ilay mazava-dehibe ny Herinandron'ny fianakaviana. Tamin'ny alatsinainy sika dia niresantsika momba n'ireo ilay fitiavana sandoka na hoe fitiavana mamitaka. Tsy azo anorenana fiainatokantrano tsy azo anorenana. Fa izao ny affection, ny attirance ary ny admiration tsy maintsy misy ireo ao anatin'ny fiainatokantrano. Fa ho iaho hoe tsy azo anorenana, tsy azo anorenana, fa io tsy maintsy misy. Raha ohatra ka tsy misy io dia vovoka sy taolana ny miaraka ao. Dia rehefa tsy misy zany ilay affection, tsy misy ilay attirance, tsy misy ilay admiration, vao manao zavatra raha lehilahy dia mamovoka be izy ao an-trano ao. Dia ditsoka ny mason'ny vady aman-janany. Dia mitomany rehefa ditsoka moa maso, fa maninonareo ditsoka amin'ny papandray masonay. Satria fitiavana tsy misy attirance, tsy misy affection, tsy misy admiration. Ny amantaranao koa hoe tsy misy attirance, tsy misy affection, tsy misy admiration avy an'ny raha vehivavy, dia rehefa izy zay ny mampiseho mahataolana azy, tsindronony daholo io olona rehetra io. Nanana kely vao manana kely dia tsindronony raha lehilahy, dia tsindronony raha lehilahy, dia tsitany raha lehilahy tsony, voatsindrona tsy voatsindrona, farany tsy tamanao ohatrany lasa. Voatsindrona koa ny ankizy. Fa ahoana mama ohatra amin'ny tena mafy be ilay teniny avoaka ny vavany. Manome fa manome paquet. Ilaina ireo zavatra anankitelo ireo ao anatin'ny tokantrano, ary io mila ianarana isan'andro isan'andro. Raha vao adininao fa ny fanahy masina no manovanao miala avy any amin'ny olona lasa olombelona. Ny fanahy masina no manovanao miala avy amin'ny taolana lasa vehivavy. Raha vao adininao zay dia tonga dia ireo zavatra anankitelo ireo avy hatrany dia tsy hita. Tsisy tsony ilay manintona.
tsisy tson'ilay angolangolona, tsisy tson'ilay mampidanaka. Maina le fiaina tokantrano. Ny fitiavana tena azy dia milaza ny fitiavana izay tao amin'Andriamanitra ray ka napetrany ny tiavana an' Jesosy Kristy. Averiko tsara zay. Ny fitiavana tena azy, izany hoe tena an'Andriamanitra, dia fitiavana izay nentin'Andriamanitra ny tia an' Jesosy Kristy. Io fitiavana izay nentin'Andriamanitra ny tia an' Jesosy Kristy io no tiany ihany koa ao anatinao raha lehilahy aloha. Io fitiavana io tian'Andriamanitra ao anatinao aloha raha lehilahy. Misy teny izay milaza an'io ao amin'ny Jaona 7:12. Jaona 7:12. I Jaona 7:12 eo vavaka izy io. Ary vavaka tena antsoina hoe vavaka ny mpisorona be. Jesosy no manao an'ilay vavaka. Ny mpisorona be teo amin'ny zanak'Israely dia ilay faratampony indrindra amin'ny fivavahana jiosy, manana andraikitra tsy eo amin'ny ankohonana ihany fa ny firenena ray manontolo. Ndao ange raha antsika mamaky Jaona 7:4. Jaona 7:4. Vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampahafantariko ihany, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho koa ho ao aminy. Manomboka eto zany dia asehon'ny Jesosy atsika hoe tahaka ny ahoana moa ilay fitiavana izay tian'Andriamanitra iainanao tsy ao anatin'ny tokantrano ihany fa eo anivon'izao tontolo izao koa. Mampiavaka atsika kristianina tanteraka mihitsy. Fitiavana izay nitiavanao ahy. Dia io no mahatonga an'ilay teny Jaona apôstôly hoe Andriamanitra dia fitiavana. Niainga avy ao amin'Andriamanitra ray ilay fitiavana. Andriamanitra ray. Dia tabidio tsara zay. Ny ray mpianakaviana rehetra zany manovo amin'io koa fitiavana izay nitiavanao ahy. Nitiavan'ny ray an' Jesosy mba ho ao aminy, ho ao amin'ny lehilahy rehetra io fitiavana io. Fa tataka ny ahoana io fitiavana io? Jaona 7:4 ndray. Jaona 7:4. Vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny tompo. Ray eo, tiako mba ho an'ny amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitry nomenao ahy izy, fa efa tia ahy ianao, fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Oviana zany ny efa nisy io fitiavana io. Mbola tsy nisy izao tontolo izao. Mahafinaritra be zany sary zany asana izany mahafinaritra be amin'ilay izy fa ay zany isika kristianina dia asain'Andriamanitra manana fitiavana izay tsy mbola nisy talohany nahariana ny zavaboary rehetra.
io fitiavana io dia tao amin'Andriamanitra, dia nomeny an' Jesoa, dia netiny Jesoa nidina tetỳ ambonin'ny tany mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao aho. Dia hoy izy, tiako mba ho any amiko ireo ahitany voninahitro, zany hoe miala avy amin'ilay fitiavana nitiavan'i Jesoa antsika isika, dia manaraka n'iny fitiavana iny dia tonga hatrao amin'ny voninahitry Kristy ao an-danitra. Ny fanambadiana kristianina dia fitaovana anankiray manampy anao ho azo antoka ny hidiranao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ilay nresantsika hoe tsy maintsy misoratra, tsy maintsy vita mariazy, satria fitiavana mihoatra lavitra noho izay takatra ny saitsika izy ty re olona. Mody avy eo ianao fanina noho ny nandrehan'izany resaka izany a, tsy maninona fa fanimpanina fotsiny ianao, fa rehefa azonao tsara hoe ay zany izaho ity dia tian'Andriamanitra hiaina fitiavana izay tsy teto ambony'ity tany ity ary tsy misy eto ambony'ity tany ity, fa efa nisy talohan'ity tany ity. Izay ilay fitiavana tena azy, tena an'Andriamanitra. Io fitiavana io dia averiko indray, io no tian'Andriamanitra ho raisin'ny lehilahy rehetra. Mandray fitiavana avy any amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Fa maninona ny lehilahy no mandray an'io? Satria ny lehilahy dia natao tahaka an'i Jesoa Kristy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahitokana. Tsy maintsy ny lehilahy. Zay ho any mahatonga an'le lazaiko tamin'ny alarobia hoe tsy maintsy ny lehilahy no mikoty. Ary rehefa mikoty ianao dia tsy maintsy mitarika makany amin'ny compte, le calcul, la raison, le raisonnement. Afaka mandeha hatramin'ny farany ve? Any amin'ny jaona toko 1:10, jaona toko 3:10 ny andininy voalohany. Jaona toko 3:10 ny andininy voalohany. Ary talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Paska, satria fantatry Jesoa fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray, vakitsika miaraka. Ary efa tiany azy amin'izao tontolo izao izy, dia tia azy hatramin'ny farany. Dia jereo tsara io tia azy hatramin'ny farany. Rehefa vakinao mitohy io tantara io, efa vakitsika raha teo izy tamin'ny andro vitsivitsy lasa. Miaraka eo daholo ny apôstôly rehetra. Roa monja no singaniko satria roa ny tena voatantara hoe nanondra. Teo Petera, izay afaka ora vitsy monja. Petera dia zao mihitsy ny tenen'i Petera, tsy fantatra akory zany lehilahy zany. Jesoa io tsy fantatra akory zany. Jodasy fantatra Jesoa tsara, afaka ozy ny apôstôly hoe angamba nasain'i Jesoa nandeha mividy mofo le rangahy iny, nandeha mivoaka manko izy, nandeha mividy mofo amoatra ny tsampony mofo amin'izao Paska izao. Hatramin'ny farany, tsy tiavana tsy manala baraka, na dia hitondra ny mafy azy izy. Botsy rapitso, oroko zao, oroko zao. Fa misy aloha tsy ahazo oroka rapitso e, indrindrandrindra nanara. Fa izay ilay tena fitiava.
ilainy vakitsika tao amin'ny Filipianina teo dia lazay ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesoa. Manolotra aina, manolotra aina tsy hoe miala aina fotsiny a, fa eo indray a dia miditra ilay ndresantsika hoe fiainana tena izy no omena azy. Le teo a fitiavana tena azy no omena izy. Io fitiavana tena fototenin'ny fiainana dia aina. Fiainana tena izy no omena azy. Raha tena tia hafantatra ny fiainana be dia be ao amin'Andriamanitra ianao, dia jereo ny vehivavy. Jaona 10:10 misy an'ile hoe tapany farany. Zaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Manana fiainana be dia be mihitsy ny vehivavy. Hozaraina ao anatin'ny tokantranao. Efa nilazaiko tamin'ny toriteny hoe na tianao na tsy tianao raha lehilahy, ianao tsy mety be voka. Tsy mety. Fa tsy maintsy ny vehivavy no nomen'Andriamanitra an'izay hare-pahasoavana goavana be zany. Ary izy mandray, zay le fitiavana mandray a, misy aina ao aminy ao, mitondra voky izy, misy aina mahafinaritra ery. Ny vehivavy matsapan'izany na dia misy dakadaka kely ao, misy coup de tête ao. Ndraindray meme izy mitondra ny inona koa ary ty atao, miresaka amin'ilay zaza. Dia ianao lehilahy tsy mahatsapa an'izany. Rehefa tonga ny fotoana iterahana an'ilay zaza, tena daholo na lehilahy na vehivavy a, fa ineny izay miteraka atsika eo amin'ny fotoana io marary. Ny ainy mihitsy ny mila hitsoaka. Ianao tsy maintsy atosika hivoaka, manena mafy izy. Misy lehilahy be dia be tsy nanatrika an'izany, misy moa tsy te hanatrika mihitsy satria tsy mahazaka. Mazana io. Mazana io. Zany mahatonga hiteny hoe mba hajao re, indrindraindrindra i dada sy neny. Fa tsy tahaka izao isika. Raha tsy nangiry-firy izy, raha tsy nanaintaina izy. Fa noho ninjay teraka ianao, adino ilay fanaintainana to. Nisy olo fifalimbe. Na tianao raha lehilahy na tsy tianao manana nono ianao, fa tsy possible. Ampinono an'ilay zaza. Tsy possible. Misy fotoana le zanako lahy manatrika eo izy a, dia fatan'izany kôdy zany. Mitomany efa omen'ny ramatoa nono a, mbola mitomany ihany. Dia tadeo a ampinonoko. Dia alaiko. Dia ataoko ohatr'izao dia ataoko dia hitan'ilay nono dia avy amin'izay dia tonga dia tofany. Normal satria inona koa ny nono ivoaka amin'ny dady eo, inona? Tsisy. Asa raha mba azonao sary an-tsainy ty. Mandritry ny 10 volana akibo, ineny mitondra anao eny. Raha lehilahy zao ohatra mibotsina kibo be ohatra n'iny a, tsy samy voaka ny trano. Fa ineny, tsy maintsy. Rehefa teraka indray ilay zaza, mandritry ny andao atao hoe eritaona sy tapany 2 taona 3 taona azo, miresaka amina zaza tsy miteny. Mba azonao sary an-tsaina ve zany raha lehilahy miresaka amina zaza? Ianao re manaka fa maninona ndray ary ianao ty ao ary le olona tsy miteny. Fiainana tompoko zany, fiainana. Izy no mampiditra lamba izy. Sasalambo zao mba firy amintsika le firy. Ary za mandeha lavitra be a, firy amintsika lehilahy rehefa tonga fotoana ny madama règle mba nanasa firy. Attention hein,
fiainana anke zany resako anao zany e fa indraindray a satria tsy nangirifiry tamin'izany zavatra resako zany tsika dia atao tsinotsinona le vehivavy ambanimbaniana ndraindray ina menon io vehivavy io no sariny fiainana be dehibe izay omen'Andriamanitra fa efa voalazako aminao hoe zany ny zavatra marina isika lehilahy dia spesialisty ny lehilahy dia spesialisty ny fizarana fitiavana fahaizana maneho fitiavana indraindray tsika mikavivy tsy maninona zany fa maneho fitiavana fihino matetika ho an'ny vadinao maneho fitiavana fihino matetika ho an'ny vadinao fihino matetika horoana bataina misy zavatra nataoko tsy mety tataraiko misy zavatra nataoko mety tataraiko mba hisy ohatra azonao eritreretina hoe ay za koa zany rehefa lehibe a za koa zany rehefa manambady na hoe efa manambady dia raisiko ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra iandry no hany afaka manoro antsika hoe zao natao anaka amarana zao ary za mamarana io a dia te hitaona anareo rehefa nandre an'izay fampianarana nandritra ny 5 andro zay resy lahatra ianao hoe ay zay ilay fitiavan'Andriamanitra fa efatra amby 30 mangataka anao ahitsangana rehefa mandeha ty hira ty sika ihany manao an'ilay hira tsy hainao mihitsy mbola tsy renao mihitsy satria izay mbola tsy hitany maso zay mbola tsy reny sofina zay mantsy ny andinitsoratra masina farany omeko anao anatin'ity fampianarana ity kaozy anao hoe mbola voasampany any andrehan'izany ary vonina hanolo tena ho an'i Kristy dia mahazo mitsangana ianao ozy anao hoe tsisy mety amiko mihitsy zany rehetrarehetra zany mipetra aza mitsangana aza mba menamenatra zany a za na iza rery ary za sisa tsy mitsangana eo dia tsy mitsangana na tsy hoainy jereo kely ny baibolinao amin'ny Korintianina 2 toko 2 ny andeny 7 Korintianina 2 toko 2 ny andeny 7 ndao rahantsika mamaky zany a dia rehefa ataontsika ny andininy rehetra dia zay vao manome vavaka sy tsodrano ndao rahantsika mamaky ny andininy 7 amin'ny anarany tompo fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy io ilay fitiavana tsy mbola hitan'ny maso tsy mbola ren'ny sofina tsy mbola nisy nahafantatra eo fa tonga Jesosy Kristy dia izy rery andry no nahay nampiseho an'izany ary namboarin'Andriamanitra ho an'iza ho an'izay ti azy dia izay ilay fanontaniana moa ti azy fa ianao dia rehefa mandeha ilay hira ny tena tsara kokoa aleo mandeha ilay hira 735 ny andininy rehetra dia any amin'ny andininy farany a zay resy lahatra hoe aza tena voakasika tao anatin'ireny fampianarany ireny dia mitsangana izaho vonina iova fo dia mitsangana aza mbola mitsangana aloha melohan'izay fa rehefa re amin'ny farany andininy 7 farany azay vao mitsangana ianao zay vonina tawari tsy mandeha ny clavier
tsara Beni tumpue Famifakatiava tsara Yanaresa minue Amirasa kamirasa teninao tokoa Jesosy namarananay izany hira izany ho ianao hoe izaho no tena voaloboka ianareo ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia hoe sorony fa izay mamoa kosa dia ho amboariny mba hamoa bebe kokoa mijory eto anatrenao zahay manavao fanolorantena na koa manolo-tena ho anao Jesosy Kristy hanana firaisana aminao ary te amo bebe kokoa ary tsy hoe amo bebe kokoa fotsiny fa tena haneho ilay fitiavana tsy mbola hitan'ny maso tsy mbola ren'ny sofina tsy takatry ny sainy zao tontolo zao fa takatray rehetra zay tia anao dia mitarianay amin'ny fanahy masina miaingeto indray mamakivaky ity zao tontolo zao anjaka amin'ny aizina kanefa ianareo ny fahazavany zao tontolo zao lehilahy sy vehivavy ray aman-dreny sy zanaka ray tapo mandeha amin'ny mazava ary tianao no mijoro eto ankehitriny ka mandray izao tsodrano izao hita ianareo ny tompoka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo amindra fo aminareo
hanandratra ny tavany aminareo ny tompo hanome anareo ny fiadanany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any eny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny tonoro mba misy taratasy kely soniavina ty aloha ty a. Vetivety. Bonne nuit, bon appétit. See you.